Any Tolagnaro no anatotosa ny hetsika fa 70 ataon'ny eto Madagasikara ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Médecins de l'océan Indien manomboka amin'ny faha 12 hatramin'ny faha 20 novambra ho avy izao. Mpilatsaka antsitrapody 10 eo no tonga any an-toerana ny fitsaboana maimaim-pona ho an'ireo mponina ny Tolagnaro sy any amin'ny kaominina manodidina. Ahitana mpandidy, mpitsabo fo, mpitsabo maso, dokotera nify sy mpanao solonify, mpitsabo ny antikibo, mpanao fitarafana, manam-pahaizana amin'ny ekografia, mpitsabo ankizy, mpitsabo aretina ankapobeny amin'ireo mpamita iraka ary aretina maro no heverina ho raisina ny tanany mandritra ny 10 andro aharetan'ny hetsika. Marary mihoatra ny iray alina no heverina fa ahazo fitsaboana maimaim-pona mandritra io hetsika io. Tsy ao Tolagnaro tampon-tanàna fotsiny fa ny amin'ny kaominina manodidina ny Tolagnaro ihany koa. Mizara roa ny service hosahalina dia misy ny équipe itinérante izay makany amin'ny toerana ambanivolo toy ny CSB Ampasinapona, CSB Akaramena, CSB Manambaro ary ny CSB Tolagnaro Renivohitra. Dia misy équipe anankiray mijanona ao amin'ny CHRR-ny Tolagnaro izay manao ny fandidiana ny cardiologie ny échographie ary ny fandidiana ORL sy ny fandidiana maso na ny ophtalmologie ozy-tsika. Ny totalin'ny mpisehatra amin'ny io mission io zany hoe ireo dokotera fotsiny sy ny mpitsabo-panampy dia 20 mianadahy izahay avy any amin'ny nosy La Réunion, avy any La France, misy avy any amin'ny firenena Suisse ary ny Antsasamanila dia malagasy avokoa ny ao anatin'izay. Orinasa maro no miara-miombina antoka amin'ny fikambanana amin'ny fanatanterahana ity iraka fa 70 ity. Anisan'izany ohatra ny orinasa mpitrandraka QMM, ny vondron'ny orinasa Madicas, ny orinasa Ascoma, ny Viso Group, ny orinasa Vitogaz sy ireo efa nanoana ny fikambanana hatramin'izay. Anisan'ny mpanohana efa mahazatra ny fikambanana ihany koa ny départementan'i La Réunion. Ankoatra ny fitsaboana dia isy ihany koa ny fanofanana entin'ny fikambanana ho an'ireo mpisehatra amin'ny fitsaboana any amin'ny faritra anaovana ny iraka. Anisan'ny manohana ny hetsika ihany koa ny ao ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Nambaran'ny ministry ny mponina Aurelida Zafinjato fa mifameno amin'ny asa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampisitrahana ny fahasalamana manakaiky vahoaka sy fahasalamana ho an'ny daholobe ny asa ataon'ny fikambanana MOI.